Mahakasika an'ilay resabe mandeha tetsiroa ny amin'ny hoe prime ny HCC dia nitondra ny fanazavana ihany ny ministry ny fitsarana atao anatiny fiarabana tratran'ny taona izay nataony. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity Chaine ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Fanirisoa Ernaivo no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaolo resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto angodongodona anosy varika toeriny vahoaka ny fiverenandrasazy izay voalaza fa namoa 12 tsekeny vahoaka sy ny ben'ny tanàna ny fiverenandrasazy Angeline izay ben'ny tanàna ny Iromara teo aloha tondroiny maro ho nampahoro vahoaka mivantana na ankolaka tonga hatramin'ny resaka fatiolona rasazy tao amin'ny CSBD tao an-toerana izy io no lany ho ben'ny tanàna aveo tsy lany intsony no izy izay nambaran'ny vahoaka ho nampitondra takaitrany mponina nanampatra ny fahefana sy ny maro hafa voalaza ho mampirisika ny filohampokotany hanao ny fitsanam-bahoaka toy ny fanosorana mafana na champignon mason'olona izay voalaza hoe nangalatra mangahazo ary jamba tanteraka ankehitriny tsy lany ho ben'ny tanàna intsony ka niala tao an-toerana saingy milaza hiverina hiasao amin'ny CSBD io ndray ary manao fandrahonana olona indray nanapa-kevitra ny ben'ny tanàna vaovao Andriamatoa Jacques Leon ny tsy hiverenany ao angodongodona intsony no ny fitarainana maro avy amin'ny mponina sy ny fandrahonana izay ataony tsy ampilamina no atongavany fa hanakorontana satria dia milaza fa mbola manana ny tanjany izany Iromara izany ka mbola mandrahona ho afaka mangadra ankoatra ny vonolona ankolaka efa nataony hoy ny fanazavana hatrany mafana ny toedrara any an-toeranany mila andraisana fepetra ity rasazy ity tamin'ny famonoana olona na ankolaka na mivantana ho izy ireo hatrany matokony fitsarana ny mponina handray an-tanana ity raha ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao satria mahatsiaro ho tsy milamina izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra eo anatrehan'izany rehetra izany izao zany vao tonga amin'ilay fitenenana manao hoe aleo halanandrina toy izay halambahoaka fa rehefa anao halambahoaka izay dia miomana fa ho sarosarotra aminao ny hiaina eny anivon'ny fiarahamonina eny ka izay no antony tokony hanaovana ny tsara hatrany eny anivon'ny fiarahamonina eny mba hialana amin'izay hoe halambahoaka izay izao zany proof fa tena mafy rehefa halambahoaka izay satria tena tsy misy mankaty anao intsony ny vahoaka ary tena tsy misy miraharaha anao intsony ireo vahoaka ireo rehefa tafiditra ao anatin'ny fankahalana izay resaka prime HCC indray fanambarana avy amin'ny ministera toe-karena sy ny fitatanam-bola fandaminana anatiny any HCC iny tetibola 2024 io fa tsy tamina gouvernemanta ity hajaina ny fahaleovantena ny HCC amin'ny maha androm-panjakana azy tsy naharay fangatahana famoaham-bola momba n'io prime io ny ministera toe-karena sy ny fitatanam-bola mila manaja fepetra nefa ny famoahana ny volam-panjakana araky ny eo ampelantanana no omena tsy misy vola andoavana an'io prime no ny fisiny laharam-pahamehana sy ny asa maika hafa araky ny voalazan'izy ireo hatrany satria nitondra ny fanazavana mahakasika an'ilay prime izay niteraka resabe moa izy ireo tao anatin'izany rehetra izany dadabe Noely HCC hafa kosa aloha iny programan'ny krismasy sy ny farany taona teny amin'ny HCC iny mpikambana vaovao telo no niraisina hiasa ny 13 Desambra ny 30 Desambra dia efa saika nahazo prime any Elina ihany izay dia 20 tapitrisa ariary ny tsirairay avy fanomezana dadabe Noely tena tsy manampaharoa hoy ny sasany ao anatin'ny resaka prime exceptionnel izay hatrany tsy fantatry ny fisiny izany tsy nandray ary tsy handray an'izany vola 20 tapitrisa ariary izany velively zahay hoy ny unitina realy izay taleny kabinetra sivily ny filohan'ny fanavaozan'ny republika amin'izao fotoana izao tahaka izao ny fanambarana izay nataony mahakasika ny prime izay lazain'izy ireo fa faiky gaga sy talanjona ny tenako raha nahita tamin'ny tambazotra publika ity resaka mahakasika ny prime exceptionnel izay lazaina fa ho an'ny staff ao amin'ny présidence de la refondation de la république ity voasoratra ao ny anarako unitina realy saingy mampafantatra aho fa tsy mahalala ny fisin'io prime io tsy manamara ny fisin'io document io fa ny fantatra dia tsy mbola nandalo teo ambanin'ny masoko io ary ambarako itona fa faiky izany io voalaza io voatonina aho ihany koa ny anaran'ny vadiko izay Brian Andrianirina ary voalaza fa conseiller spécial izay faiky ihany koa satria tsy misy ny fanendrena azy amin'izao toerana izao ambarako noho izany fa tsy nandray ary tsy handray an'izany lela vola 20 tapitrisa ariary izany zahay mivady
tsara ho fantatra fa melohan'ny lalàna ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny fisandohana document officialy sy ny tomboka sem-panjakana ary ny fampisavorovorona ny saim-bahoaka tahaka an'izao araky ny voalazany hatrany. Eo anatrehan'izay dia nitondra ny fanazavana ihany koa i Fanirisoa Ernaivo izay ministra ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Fantatra tsara ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika ary fantatra fa olona mahitsy izy io ary tohanako 100 ny asa izay ataony araky ny voalazany hatrany. Tetikasa momba ny ady amin'ny kolikoly, fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary foto-kevitry ny fanovana no tohanako fa tsy ny olona. Mety ho kely ny zavatra vitanay tao anatin'ny 2 volana, saingy kosa nanova zavatra maro izany. Tsy mora ny mamerina ny firenena nompotehina tao anatin'ny 12 taona araky ny voalazany hatrany. Miasa izahay tena miasa andro manalina, ireo mitazana be fanakinana sy manaratsy angambany no tsy miasa ka manampotona hitenenana lava izao. Tandremo fa misy ireo mpanaratsy izay tsy tena nitolona akory fa maika hampiasa fahefana mba hanaovana ny valifaty manokana. Tsy maintsy miova isika ary tsy ekena ny fomba fiasa tsy nety nataony teo aloha izay mbola mamerina ny ratsy fanaony dia miatraminy ny lalàna araky ny voalazany ity ministra ny fitsarana ity hatrany. Mazava sy mahitsy araky izany izay voalazany izay fa tsy misy intsony izay resaka tsy maty manota izay ary ireo rehetra izay nanao tsy mety sy nanao ny antsirambiny dia tsy maintsy hiarany lalàna ary ho faizina ao anatin'izay fehezan-dalàna izay avokoa. Tsy misy ambonin'ny lalàna eto ary ny fanadiovana ny tanjon'izy ireo amin'izay mba hialana amin'izay resaka tsy maty manota lava izay no tena tanjona sy foto-kevitra ijorony izao fanavaozana izao amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa asa fa tsy kabary ny any ramatoa ministra ny fitsarana amin'izao ankehitriny izao satria maro ireo adiditsy andraikitra izay miandry azy ary tsy mora ihany koa ny adetrehana amin'izao fa mingorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nanao tsy mety teto amin'ny tanjony firenena amin'izao ankehitriny izao satria maro izy ireo ary misy ny olona ambony, misy ny olona antonony ary misy ihany koa eo amin'izay hoe saranga ambany izay fa ireo rehetra ireo dia nialokaloka tao anatin'ireny fitondrana teo aloha ireny avokoa ka izay no manano sarotra ny asan'ny fitsarana amin'izao ankehitriny izao ary izay raha teo no manano sarotra an'ity asan'ny ministra ny fitsarana ity satria any amin'ny daholo ny masony rehetra amin'izao ankehitriny izao ka dia mankahery azy vita be amin'ny dida manandraikitra izay antsorohany izay amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.